rehefa tsy anaiky ny marimaritra iraisana ireto groupement ny opérateur téléphonique reto dia apiasa ny lalàna eo ampelantanana ny fitondram-panjakana na ny fitondrana ankehitriny manoloana anreto opérateur reto rehefa tsy anaiky koa zay zany akoatran'izay ihany koa dia isy ny fanokafana na hoe osokafana an-tsena zany hoe ny concurrence ihany koa miantso atsika rehetra mpandrarà zay afaka nifaninana am'izany tontolon'ny internet eto Madagasikara izany na mpandrarà ianao na manam-pahaizana ianao na avy any ivelany tony ataotsika am'ireny Starlink reny zany fa hosokafatsika lehibe io satria raha mbola tsy misy concurrence koa reto opérateur zay ambaratsika fa hatramin'ny fotoana elany zareo ny teto ary tsy mena tsiny moa ny vahoaka miantsoantso fa te hiteny ihany zay hoe hatramin'izay nge reo fotsiny teo hoe fa ny fitondrana ny fanavozana repoblika androany dia hanokatra an'izany hiady amin'ny atao hoe monopole efa ezaka lehibe zany mba tsy hanome ny favoritisme ana groupe d'intérêt vitsivitsy hanokatra ny concurrence isika apiatra ny lalàna isika zany hoe hosokafatsika ny tsenan'izy io de miantso izay zay vonina hifaninana am'ireo de rehefa misy mpifaninan'ireo ka tsy ampidina ny azy izy de ho hitatsika eo zany fa hoany am'izay mora no ho ampiasainy ny vahoaka malagasy rehefa tsy misy zany izay marimaritra iraisan'izay zay aloha zany no solution androany zay omena iny vahoaka malagasy satria miasa ary mieno ny etaeta ny vahoaka malagasy izay aza matahotra nareo fa be deabe manko no miresaka hoe connexion zany ve aloha maiky androany misy kosa aloha ny tena mila an'izany ho an'ireo tanan-dehibe miresaka vidim-piaina antsika miresaka ny vidin'etantsika ho avy zany tompoko ary misy ministre sy ministera tompona raikitra zany ho avy matetika eto amin'ity fandaran'ity satria izay ny atao hoe lalatsainy ny fanavozana androany mitondra vahaolana ny ministera tsirairay avy ary raha tsy misy vahaolana de tsy afaka miakatra eto izay ka akoatran'izay vahaolana efa noentina izay de io ihany koa zany ny vahaolana mba ahafahantsika manokatra sy ahafahantsika ihany koa zany manao pression andreto groupement na opérateur téléphonique reo zay ngamba no akapiany azontsika omena ny vahoaka malagasy androany tenezavatennareo ihany namanana hatramin'ny vahoaka jereko atao télé mampiakatra hoe ny filolevisina teny mirepiresina videna razarape raha taon'ny vaovao anefany ato hoe olona mamparadolo no velin'ny fitondrana eo am'izao fotoana zao de mbola tsy taritsika de zao zavatra teneniko hoan'ny andre matoa filoam-pirenena mihitsy zany ty zavatra teneniko aminao ty io filoan'ny asise dony ny tena fototra zao zavatra rehetra zao fototra zavatra rehetra ka raha ohatra ianao ka tsy mavita manalan'io filoan'ny asise io aza manana bête morale mihitsy ianao satria hoe io ny nametraka anao teo tsy io tsy nametraka anao ny lalàna ny nametraka anao teo fa tazodio tsara fa manomboka mivona any amin'ny zavatra mitaditady any amin'ny lalana hafahafa ny lalana lehnareo rehefa mamono biby tsy mahafaty ianao de tsy maintsy fiteran'ny rambony ka ho anao andray matofo toazay mbola mialamenina daholo reo olona rehetrarehetra amitenareo fa manampy en'ireo olonareo fotsiny hoe so de tonga fariny tonga any am'le mitompona fa tsy azo raisina koa de mbola sy ny zavatra ohatran'izany io filohan'ny asese io rehefa tsy voalanao amnatin'ny fotoana aingany io de ianao miala eo amin'ny toeranao toratoko andraisantsika azy aloha de le hoe ny fahefampitsarana afange zany fahefampitsarana amin'ny firenena sasany zany Trump zao ary ataona mpitsara mahita mihitsy am'le izy le mandefa herim-pamoretana tany Californie nga misy tany Brésil efa nahita faisana ajoky ny président Lula tamin'ny fotoan'andro tsy fitsarana hoe fitsarana tsy azo tsindritsindrin'ny mpanao politika sy ny exécutif zany zava-dehibe tsy zay ho an'ny firenetsika raha tiatsika hoe sorohana tsy pody eto amin'ny firenetsika ny zavatra tahaka zany daoary onay ny antso manaraka miaraba re eny tompoko miaraba to miaraba vahiny eny tompoko marina aloha le teny namana rehetra teo aloha fa miketriny zao zany le fivorian'ny kristianina ery mandromena
farana androany fa ny filoatsika koa tamin'ny lahady zany ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny Romanina 13:4 teo sabatra ilatraka ka tsy tokony ambaambatsony izy andatraka an'izay zavatra hoe lasa vadika sasany valifaty politika manko le hoe dossier raty ny tany aloha tany fa tsy tokony ambaambatsony zany ankehitriny fa tonga dia zay bandana tikary satria ny régime teo aloha teo ena ampilatanatsaka dia fa aty zany zao le izy ena tanatsaka dia tokony tsy ambaambatsony satria misy fanendrena diso reo le ao anatin'ireo le gouvernement izy ampanendren'ireo le ao anatin'ny université reo hoe dia tsy ahita olona ray olona efa maimbo tany amin'le DG any amin'ny département sasany reo no miverina indray dia lasa le flaman'le vahoaka maka mety hoe ahevaika ihany raha vao ohatra hoe verina fandroany indray fa tokony hitandrina ihany zany dia matoa filoha fa tokony izay no hoe mba torevitra hoe mba fideo ihany le zavatra firenena resany ka zao zany le vahoaka hijery io zany le hoe vakina fotsiny zany aloha hipetraka ao zany le olona vesa dia vakina fotsiny eo le défaut ataon'ireo dia anangona dossier dia ametraka fitsarana zay zany zavatra hoe mba tokony hojerevana le mpanendry an'ireo le hoe firongon'ireo zany tena zavatra tsy mety ie mety mbola nikoavatsika ady hevitra mihitsy hoe raha ohatra zany reny tompony andraikitra reny ahoana atao sélection de dossier ve atao concours ve atao politika ve inona arina mafy mety samy tsisy mety amintsika dolondray le izy tsy maintsy anafatra avy amin'ny Maurice ihany tsisy resaka sa mbola misy ta Maurice misy mamra vatomanga raisina anao miarapa tompoko salama eny are allo eny tompoko mahinao ary zay falamanareo salama tsara fa misaotra tompoko mahafinaritra foana mono mihainao nareo atray ezika avy amin'ny besiny maro tika zany aloha ndeto amin'le hoe teteza mitatra ve sary za mba tsy mbola any ny resaka fa efa mandeo zany miaraka laolona amin'ny tenin'Andriamanitra ty raha ty dia hoe ny vahoaka no Andriamanitra ka mitatra be nimininy aloha fa hiverina kely amin'ny fansinany tantarako sy ndraiky amin'ny sivifolo dia tahaka zao natanjaka be miaratiraka natanjaka be mifanoherana azy nisy mifaty olona dia olona akaiky azy mitendreny tanjana ny tetezamita ary naomby ny tetezamita iny satria le nitondra le tetezamita sy mieseritra hijanona teo amin'ny fanjakana nanan'le olona natolona any izy angarabe mananjara tamin'ny fotoanandro fa tsy nanilona inona na inona izy ary tsy nandiny anahitano gazety nampiresaka nale matoa sakarabe mananjara hoe mila fiteka toana anoany mihitsy ny fahatakarana an'le hoe andraiky mpanjakana sy fanajana hoe adefitra politika alon mpano politika hifanenjanao ary anatin'ny fahadiovana ny fividanana nazava tamin'iny ny hervelona sy ny dikety fa nampalahelo moa dia republika fahatelo misy fisara-pahefana mazava tsara dia voakorotana tamin'le hoe assemblée unité variable le filokotsy nanaiky le fahefany tsara satria ny tsara tamin'izany dia fanarazoa be kolikoly le olo vesika amin'izao fotoana zao maritra reto ny tantara tokony tsahivony reny ary akanalesona sarafy zany dia manao fitsarana be fahatany sy karazana teny safy be masina misaotra tompo manao ny sorana misaotra indrindra tompo manahoana efa misy antsofonina fa nioakevitra nataony tao miaraba re salama e manahoana tompoko misaotra indrindra ny topo radio fa tafiditra ihany ny tenanay awa dia zao re tompoko io ho an'Andriamato premier ministre sao dia mba niady lavaka ambevena tena satria zao efa hita fatapoko fatam-pirenena zavatra mitranga efa fantatra zao tokoa ve fa olon'ny TGV Irmara dia mbola atsofoka ao anatin'ilay fanapahan-kevitra lehibe ihany zany ve tompoko tsy manohana TGV ary lasa miprouve sy kelikely eny ihany le hoe olon-dra vatomanga ianao miteny hoe tsara ao amin'ny asanao ianao
zay io zay dia efa mifaranao zany ny vahoaka malagasy zao. Kely sisa androvolana dia ho tapitra dia mbola disy ianao raha ohatra ka miverina amin'ny fanapahan-kevitra hoe tokoa hoe misy an'ity olona ity tokony esorina. Zany tsy olona ray zany hoe olona iry maro ao anatin'ny gouvernemanta sy ny préfecture zany misy maromaro ao. Tsy aloha ve tena mba le tolona ny divana mihitsy hoe miala Andry Rajoelina sy ny firongony no atao. Fa tsy hoe esorina fotsiny Andry Rajoelina fa ny olona nanaraka azy dia averinao amin'ny fitondrana. Raha averinao amin'ny fitondrana inge izy ny garantir fa hoe anao ny asa ny ara-dalàna izy. Zany zavatra zany tokony mba hoe anisikifitra ny saina fa tsy hoe akamakama party dia ampidirina ao anatin'ilay fitantanana ny Madagasikara. Dia manjary mitombina manjary samy makany amin'le antoko miaro ny tolona no mandeha lasa makany izay mitodika ny vahoaka. Tsy kela dia lasa mitonga le amin'ny trezime indray satria matimomoka zany ilay mararaka tany noho izay zavatra izay. Soatra tompoko ny mitolona aloha dia mitolona na tsy mitolona fa hoe izay miaro ny tolona miaro ahoana moa tsetsatsetsiny fa miteny foana ianao le hoe Rajoelina sy ny firongony dia resaka ray izay fa ny ampitsiketo zany hatramin'ny resakitsika androany tontolo dia hoe Rajoelina sy ry Ravatomanga sy ry Tsay Christian sy ny fomba ny manontolo nahatonga azy afaka nambabo ny firenena manontolo ary ny remby dia vokany anakara hita maso Jirama io vokany anakara hita maso le resaka volabe ny Ravatomanga Rajoelina ny Dubai zay vokany. Tsika menakavy mandady mitrongy amin'ny tany zay ny vokany. Zany hoe tsy vitan'le firongony fa ny fomba ary ny fombany mihitsy. Da ho raisinanao ary miaraba tompoko salama dia izy tena marina izy ny namonany Ratsimandrava, izy ny firongony tena namonany Ratsimandrava, izy ny nanao empêchement Japelbera any fototro any menga dia mitohy hatramin'izao ary io misy olona eo raha mbola misy frantsay io tsy miova an'izao mandrapapaty sarovy ny tenin'ny Didier Ratsirana ho azy rehefa mandroso Madagasikara. Sotra tompoko eo amin'ny frantsay eo amin'ny frantsay fa misy firenena hafa mikendrikendry sy mitilitily hifaninana amin'ny frantsay koa nge fa zay no mahatonga hoe tsika malagasy jereo tsara mihitsy ny tsy ampiverina le fomba namorika atsika teto. Ao ny antso manaraka miaraba tompoko salama Halo? Eny ary salama tompoko korotana ve ny saina vahoaka raha zany eritreritran'le zavatra mitranga mijery an'le conférence de presse le nataon'le président colonel iny dia mpanao gazety le ohatran'le vovoatavitra iny reny daholo ny mametraka fanontaniana ohatran'le tamin'ny andro Rajoelina reny any zany fa tsy mba eo le ohatranareo ny tompoko radio zao tokony mba teo ry Ismael tokony teo ry izy teo raha afaka manao an'izany fidelina satria hafahafa be le izy le fanontaniana ohatran'ny fanontaniana maivana kely zao zao fidelina melomelona hoe chef-inona le district le Antananarivo na le Ambatondrazaka mahagaga anany tsy telefoneny fidelina ny filoham-panjakana hoe ty olona teny tsy mety aminay fa olona zao ty olona zao ameninay radio zany koa ny DGN PNF dia inona koa izy teo fa tsy tadidiko indray fa zay tiako hamafisina hoe rehefa misy conférence de presse raha zany tokony mba le olona lefa goaky antoko reny metaka fanontaniana fa tsy le vomoatavitra iny reny zay toko.
aza taozavombotao zany tsisa aiza raha ny aiza nisy amatotra azy konge amin'ny lafiny anankiray mba mety amin'ny endrika azadino fa nanana toerana lehibe tao anatin'izao zao ny tanora ka mety mba mamea zany sehatra zany ny amin'ny afivelona raha zara-piera olona manampahaizana izy a afaka mihetsika izy a ataoko fa ho hitany hoe zao ny faotana nataonyity administrateur civil avitaria miarinarivo ty a no natonga azy nakaty fa raha ohatra ndraiky ozaka ny adinisy lalatiana raha akotondrazafa no to izy neto anareo ny anareo fa tsy eny hoe iny olona akotondrazafa ndao aloha raisiny anao e miaraba tompoko allo manao ane salama tompoko arabe arabe efa mba andesitra kely a de mbonako am'le miampy teo le izy efa saisititeny any ako izay le hoe tsara ao amin'ny asako a de tena manomboka zany zao ny fitarana zay matopm efa nampitandrina lao koa sy necessibella zanapera ary efa nahendretaka izy de efa miteny hoe tsy nirany io zay de maninona mbola excité noatra zany le izy ho avady teo ve le tolom-bahoaka zao a efa mpanohatra nandritry ny 40 taona ny atokotiny de tediavinao mbola nohatra ihany ve ho amarinina amin'ny asany tokoa moa ianao de io le izy fampotra de zay zany eto mbola miteny mbola tsy tary voaroandro zay raha misy tsy mahamenatra miverina fanapahan-kevitra rehefa hita fahambotra vahoaka sy anivany fiainam-bahoaka mbola hobotrianareo anatin'ny 40 taona ihany ve le fatotra satria fantatrareo fa misy vola miodina be ao amin'io toeran'io ka eto aho zany de miteny tsy hoe manohatra izy a fa manitsy ny zavatra tsy mety ataonareo satria izay masolombava-bahoaka azy manitsy izy ary miteny izy hoe tsy mampaninona ana raha ho iverina ho mpanohatra ao anatin'le mifanitiana zany a de tsy tary ianao verina fanapahan-kevitra ao efa nasiany resaka koa tao ny resaka jerosalema de zao fa la marinina amin'ny asa daholona reo rehetrarehetra fa tsy ho avelana ho verimaina kosa aloha ny tolona sy ny lacrimogène nohanina inandritry izay fotoana maromaro zay efa zay ohatra tompoko fa ny kevitra aloha tena ay manao dossier hoa ny député a tonga de afangano le dossier ty olona zao ny faotana nataony zao faotana nataony sisa fa raha hoe satria anarana novary ina moa ty novary lena taminao de avy eo misy déception de lasa zay ny tondrana ny raharam-panjakana mba tsy mety misy antso vonina raisina anao ary miaraba tompoko tapaka ianao zava-dehibe akin'ny olona mipramitsy moa le satria ny pramitsy lehibe ny administration de andao ary raisina anao miaraba tompoko miaraba tapaka izy de aloha zy vonina indray ny ampidiritsika ary amin'ny antso manaraka miaraba tompoko manao ane arabo salama tompoko eny mainanao zay miaraba ary mafy be le miseto aminareo taitro miatiny atsana maria anao fotiny ataoko sady miampy fanontanina sy fanomokevitra zany rehevarika ataon'le vahinonareo moa zany hoe tokony sy fanjakana pika fa fanjakana inona zany ny tokony miasa eto amin'ny firenena ity fanjakana republikana ny Madagasikara zay fanjakana republikana tokony any tokony mitondre fatare fikamanana religieux na fikamanana mompera na fikamanana pasteur fa tsy maintsy atokony mitondreto na tinao na tinao de zay mitondreto ny atokony mitondreto ka le fanamarianao matetika hoe tokony isy fanjakana atoko eto tokony afanjakana eto zay toko diso zany raha fia ato zany ame lesina anao kapampianatra anao marina tokony ty tena zany anao zany satria anao mpana politika ny fantatry le tiana mampigaovana fa zay tokony mahatonana itena zay nanamaritra aloha le olona bedibeto hoe satria nanehevitra le député anambaritra zate amin'ny zava-misy fanendrera préfiany de zay natonganao anamaritra zany hoe tokony atao fanjakana toko a tokony ataony avolana tiana stively natinao natinalo na tamina fitaovana andravelona tena fitondrana ny fanamia zany tiny zany ato fanoa zany tiny zany natinao natinao
ka amin'ny fitiavana ny atoko ty ada seho baribary be loatra fa hitatara ka ary mahatonga anao any hevitra tsy de mitombora loatra zany raha satria ianao mpampianatra anao de izay zany amin'ny anao fahampianatite fazana hoe fahazakana ty fatetra ny Madagasikara ary fanehity andrefatoko mitarika amin'izao fotoana zao hoe misy atoko manao récampagne sady amin'izao fa tokony fatao amin'ny iza manao hoe ny atoko reo tsy manao andreky tsy manao niasa misy asa raha toko reny le atoko fa misy olona manovoana anao anisa zasy mba ia ahitsika re tompoko azafady ten'Andriamanitra ianareo tsy miteny hoe fanjakazakana toko sy fanjakana toko fa za tsy miteny hoe ny atoko tsy anao politika ny atoko tsy anao fanjakana mazo manao izy fa anao tahaka ny PSD tamin'ny repoblika voalohany ve ny PSD ny tena manjaka fa tsy ny institution eto Madagasikara anao tahaka ny Arema tamin'ny repoblika faharoa ve anao tahaka ny tsy anonona ny fahatelo anao tahaka ny Mapara TGV amin'ny repoblika fahaefatra ve fanjakazakana toko dolo zay ary zay fanjakazakana toko zay any mahatonga misy olona afaka miremby sy mambabo ny firenena zay no mahatonga an'io phénomène ravatomanga io zay no noresahako teto mahatsiaro mararirary ianareo satria manana antoko a de akory atao za koa nge mbola tamina antoko ary le endrikendrika hoe satria anao salamizao firenena ny resahantsika eto fa tsy de za loatra maintsy amaranytsika zay tapitra amin'ny fotoana de alanatsina amin'ny antso zay mbola matehity rehefa tapitra amin'ny fotoana toy izantsika amin'ny fotoana manaraka indray azy aloha ny amin'ny androany de mankasitraka indrindra atao anatin'ny fiarahana de samy mieritreritra satria samy miesaka tsika fandraisana anjara ao anatin'le ananana nyty firenena samy sarotiny firenena le resahany ny nezahantsika natao teto androany de hoe aiza marina ny tena anisan'le vorika mahatonga hoe olona telo lasa chef na tambazotra premby ary nambabo ary nampandady atsika menakavy de anisan'izay zany a le tsy manana ny fahefantsony ny assemblée ary le assemblée ankehitriny tsy mba miteny momba an'izany akory ny séparation de pouvoir tsy manana ny fahefantsony ny fitsarana fa de ery zalahy telo lahy ery no manana ny fahefana sy ny tambazotra nisy telo lahy atra siny atokony zay ny resakitsika teto de zay no mba marany fandarantsika ary de metraka mandrapitafa ao manaraka indray Bemray Top Radio roa amizany tepokavalo